Dia mbola ho ampitomboina ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Mitera sy mankalaza ary manome voninahitra anao tsy ankitsahatra izay ry Tompo rainay ny an-danitra. Ianao ilay rainay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy satria tsy azonay faharitana ny halehiben'ny famonjam-ponao ary tsy takatry ny sainay indrindrindrindra ny fitiavanao. Asehonao aminay amin'ny fahasoavana Tompo Mandriamanitra ray ianao ao amin'i Jesoa Kristy ka hanomezanao anay izay ilainay sy mahasoa anay amin'ny fiainana ary hiarovanao anay koa amin'ny ratsy rehetra. Misaotra Tompo, ny hany ataonay dia izao. Indro Tompo ny tenanay iray manontolo, anjakao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Faly isika ry havana fa afaka nandeha niaraka niangona omaly alahady. Misaotra ny Tompo satria zava-dehibe anie, tena fahasoavana izany hoe afaka mandeha mivavaka izany. Afaka mandeha miangona any am-piangonana miaraka mahatsiaro ny andro alahady, andro nitsanganan'ny Tompo miaraka amin'ireo kristianina marobe. Fahasoavana lehibe izany. Maro ny tsy afaka satria voatana noho ny asa aman-draharaha. Maro ny tsy afaka satria ao koa mety tsy fahasalamana sy ny zava-manahirana samihafa. Nefa matoa isika ry havana mbola afaka manao fotoana amin'ilay Andriamanitra rain'i Jesoa Kristy Tompontsika any am-piangonana dia zava-dehibe izany. Dia misaotra ny Tompo ho antsika afaka nanatanteraka an'izany omaly. Faharoa, misaotra ny Tompo koa isika satria nomeny indray herinandro vaovao. Raha ny taom-piangonana dia herinandro faefatra sady faran'izany ity satria alahady faefatra ny amin'ny lahadielina izao amin'ny advento izay andrasantsika ny fiavian'ny Tompo ary hanomanantsika tena, saina, fo, fanahy mba ahazoantsika manatanteraka an'izany amin'ny fifaliana ry havana ary indrindra eo ambany fanetretena satria loha hevitra antsika dia hoe manetry tena ny mpino. Ry havako, ho resahantsika mandrakariva izany fa andeha aloha hanao an'izao fitarihan-teny izao aho. Misy ny olona no indraindray dia kivy amin'ity fivavahan'ity satria nahoana? Mivavaka ihany izy fa tsy mahazo valim-bavaka. Eny efa ela ny nangatahany fa tsy mety mivaly izany ilay vavaka. Dia indraindray tena kivy, indraindray manontany tena hoe fa maninona ary aho? Izany tonga ao am-po, tonga ao an-tsaina avokoa. Anio ary dia andeha ny salamo 111 no hozaraina amintsika ry havana. Ity salamo 100 ity mifampitohy mantsy ny salamo 109 sy ny salamo 100. Iray ireo tany aloha ary indrindra ity dia tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe salamo vavaka. Hoy ary ny salamo 117 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Efa nohinoinao Jehovah ny irinin'ny mpandefitra, mampiomana ny fony ianao sady mampiaino ny sofinao. Amen. Ity baiboly protestanta namakiako azy ity teo ry havana dia ny teny nambarany tao dia ny hoe mpandefitra, fa rehefa jerena ny teny fototra dia tsy mpandefitra izany ny ao fa dia manetry tena. Izao izany ilay izy hoe efa nohinoinao Jehovah ny irinin'ny mpandefitra, fa tsy izay izany ny tena marina fa hoe efa nohinoinao Jehovah ny irinin'ny manetry tena. Ny fanetretena eo anatrehan'ny Tompo mantsy dia mariky ny finoana sy ny fahatokiana azy. Miankina aminy mandrakariva ary dia tsy mahavita nininina. Tsy misy nininina azo atao ary azonao koa amin'ny fiainana raha tsy miankina amin'ilay Andriamanitra rain'i Jesoa Kristy Tompontsika isika ry havana. Dia izay no nahatonga nyity mpanao salamo ity manao hoe dia mihaino vavaka ny Tompo ary ny sofiny mihaino ihany koa. Noho izany ary dia misy fandinihan-tena raha toa iaho ka misy vavaka efa nangatahanao hatry ny ela nefa mbola tsy mivaly, sao dia
ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra no tsy ampy na koa tsy misy mihitsy, fa hitantsika eto izany fa ny tompo dia miaino ny irininy manetritena, dia irariana ry havana azakivy fa dia mirary mihitsy ho anao mba handray valim-bavaka e amin'ity herinandro ity, fa zao kosa hitafio ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra Ray sy Zanaka fanahy masina, ary fanetretena eo anatrehan'ny mpiara-belona. Amena. Hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra ity herinandro vaovao ity izay omenao anay anie dia herinandro ampianaranao anay hatrany manetritena, ahaizanay mivavaka ary andraisanay koa valim-bavaka, dia ianao anefa Tompo ny iriny izay manatona anao amin'ny fanetretena araka izany, amin'ny anaran'i Jesoa. Amena. Ho aminareo ary ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amena.